Alahady valo amby roapolo jona enina amby roapolo sy roa arivo miarabantsika rehetra any an-tokantrano any manaraka zao vaovao an-tsara eto amin'ny televiziona malagasy izao asaina ampanajana ianao anaraka izany hatramin'ny farany. Mialohan'ny anomboantsika ireo vaovao an-tsara dia indro atolotra anao avy hatrany ary ireo lohatenim-baovao. Andilamena nahazo radiologie ny hôpitaly CHRD2 raha tsy maintsy nandeha tany Ambatondrazaka ireo marary teo aloha. Fianaratsoa afaka amin'ny fanaovana kolikoly ny fandraharahan'ny fonja hoy ny avy ao anivo ny Bianco. Soka baravarana fomba ara-kolontsaina malagasy tanterahina any amin'ny distrikany Bealanana aorian'ny fisaonana sy fifadiana mandritra ny iray volana. Vaovao ny fampandrosoana miroso amin'ny fanamboaran-dalana ao an-tampon-tanàna ny Ambatondrazaka ny tompon'andraikitra avy ao anivo ny commune noho ny fahasimban'ireo lalana any an-toerana. Mitondra ny antsim-piriam-baovao Harina Antenaina Ratsindrabe solitena ny televiziona malagasy any an-toerana. Lalana isan'ny mampikaikaiky ny mponina eto an-tampon-tanàna Ambatondrazaka ity eto Amparabonga mihazo ny stand central ity sy ny manoloana ny EVP-na-Amparabonga. Indrindra ny amin'ny vanim-potoan'ny fahavaratra nandray fepetra ny eo anivon'ny fiadinan'ny tanàna Ambatondrazaka na tanteraka ny asa fanarenana ny lalana. Ny antony efa tena menimenina ny olona amin'ny toeran'ity amin'ny fotaka ny rano dia izay no nahatonga ny tsika namboatra n'ity lalana ity. Nisafidina ny andro alina naovana n'ity lalana ity satria betsaka ny mpivezivezy dia mba tsy tohanany circulation zany amin'ny atoandro dia nisafidiny hanao an'ilay lalana amin'ny andro alina zany ny entreprise sy ny commune urbaine. Dia ny manaraka izay ny lalana andeha koa zany ny passation de marché fa mandeha ny MTP anaovana ny Ambalabako sy Total. Zany rehetra zany dia anisany hoe initiative-nay avy ao anatin'ny commune urbaine ny hoe hitanay ary tsapanay fa simba ny lalana Ambatondrazaka ka manomboka anao an'izay lalana izay tsika manomboka amin'izao fotoana izao. Velom-pisaorana ireo mponina eny an-toerana noho izao asa fanamboarana ny lalana manandrify azy ireo izao. Sitraka eto matoa ny fanamboarana ny lalana ty aminay satria raha tadiditsika intelo angamba izay na indroa azo tondrana lakana ty faritra misena aty rehefa avy miorana dia makasitraka ny fitondram-panjakana izay nampianareo na tanteraka zany asa zany fa tena faly sy ravo zay ka engany mba itoly ezaka atao ohatran'izao mba fana vahoakamiaina motsika vahoaka koa aoka mba hianaja ny zava-bita. Tafiditra ao anatin'izao fanamboarana amin'ny andiany voalohany izao ny lalana eny Ambodimanga ary orinasa iray no manatanteraka ny fanamboarana rehetra. Taorian'ny fametrahana ny lehiben'ny faritra Ambatsoa dia nanao valan-dresaka tamin'ny mpanao gazety ny tenany nambarany ireo politika fampandrosoana ho an'ny faritra Ambatsoa tafiditra ao anatin'izany ireo asa laram-pahamehana isan'izany ny fanamboaran-dalana, ny famahana olana amin'ny famatsiana herinaratra sy ny famahana olana amin'ny fananan-tany. Boniface Ramiandroson eo amin'ny Sarnisha Bekahita Justin no anarahantsika izay vaovao izay. Amin'ny mahafaritra vaovao any Ambatsoa dia saika laram-pamehana avokoa ny sehatra rehetra hoy ny lehiben'ny faritra raha nanontany ny mpanao gazety fa amin'ny mahafaritra mivelona amin'ny vokatry ny fambolena azy dia isan'ny vendohan-draraha ny lalana. Vokatra mazava ho azy ny famoahana ny vokatra dikan'izay mila lalana antsika amboana vokatra eo koa ny fampandrosoana na ara-ekonomika na ara-sosialy. Olana goavana mitana tahambony eny amin'ny fitsarana ny ady tany ezaka lehibe ny amahana io olana io ho hiatrany lehiben'ny faritra. Ny asako tanatin'ny 5 taona resaka fananan-tany mila fampiresahana fagnampiana zay vitantsika azy fa hiezaka ny tegna koa resaka fananan-tany eo manana olana resaka fananan-tany eo ny faritra Ambatsoa. Ankoatr'izay dia apetraka ny fiarahamonina ny faritra Ambatsoa amin'ny faritra hafa eto Madagasikara sy any ivelany na ny antsoina hoe jumelazy izahana ny andrakotra herinaratra ny komina rehetra mandrafitra ny faritra Ambatsoa amin'ny alalan'ny fiara-miasa amin'ny mpiara-mombona. Efa niresaka tamin'ny mpamatsovola zay miaraka tamin'ny SG io resaka herinaratra tsy ho zegny angamba problème atsika ato. Efa nivolagny zareo tamin'izay efa nandehandeha tagny
ifonoanjareo zareo commune jiaby agnatin'ny région miandry ny fahatongavanjareo betsika. Na dia eo ara niezaka apetraka dia ilaina ny fiara-miasa amin'ny fanjakana foibe sy ny ankolafinkiriritra mba hanatrarana ny tanjona ho iatran'ny lehiben'ny faritra Ambatosoa. Vaovao ara-pahasalamana raha tsy maintsy mankany Ambatondrazaka ireo mponina any amin'ny distriktanisy Andilamena vao manao fitiliana amin'ny alalan'ny radio ankehitriny vaovao izay olana izay noho ny fahazon'ny hôpitaly be any an-toerana fitaovana ahafahana manatanteraka izany. Lanto Pascaline solitenan'ny televizona malagasy Andilamena. Paka mivantana aty anivy ny vahoaka ny fanavaozana sy ny fanovana apetraka ny fitondrana tarihan'ny filoham-panjakana Mikael Randrianirina amin'ny alalan'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Raha voatery mandeha an kilometatra maro miakatra any amin'ny renivohitry ny faritra any Ambatondrazaka ireo marary mila fitarafana taty anivy ny distrikta Andilamena teo aloha dia namaly ny etaetan'ny vahoaka taty an-toerana ny fahazahoana ity fitaovana radiolojia ity izay efa tonga taty anivy ny hôpitaly be CHRD2 Andilamena amin'izao fotoana izao. Dia voalohany indrindra misaotra n'Andriamanitra filohan'ny fanavaozana ny Republika Madagasikara, misaotra ihany koa ny ramatoa minisitra ary misaotra indrindrandrindra ny Andriamanitra direkteur du cabinet santé izay zanaka Andilamena angadina namana tsy vilona hitana ny zavatra io ary maniry vatongavana dia amin'ny distrikta Andilamena. Ny fanindran-dalana tamin'izao fanolorana ny fitaovana radiolojia izao ireo hetsika ara-pahasalamana maro nanomezana tolotra mahaimaim-poana hositrahan'ny vahoaka taty Andilamena toy ny fitiliana diabeta sy ny tension ary ny aretina mpiseho andavanandro. Ento zahay dia manentana antsika dia saratsy Japon indrindrandrindra fa ianareo zanaka pelezina Andilamena mba hitondra fampandrosoana ary hitondra ny zavatra rehetrarehetra izay mampakitahitana Andilamena. Zay angamba ny zavatra mba angatahanay na amin'ny fanjakana zany na amintsika olo-tsotra na amin'ireo fikambanana zay nivelany Andilamena fa samby hitondra ny anjara biriky tsirairay amin'ny distrikta Andilamena ity mba hitoviny amin'ny distrikta hafa. Fankasitrahana ho an'ny mpitondra fanjakana moa no asetrin'izy ireo izao fanavaozana amin'ny lafiny maro sitrahan'ny vahoaka izao sy ny amin'ny lafiny fahasalamana ihany fa na ny lafiny fandriam-pahalemana. 90 isanjaton'ny isa fodrafitrasa ao amin'ny isa hôpitaly Place Kabary Antsiranana no vita amin'izao fotoana izao. Fantatra io nandritra ny fandalovan'ny masovon'ny isa Japon tany an-toerana. Nitsidika ny fizotry ny asany tenany ary vinavinaina ho vita tanteraka amin'ny volana Jolay ho avy io izany asa izany. Tsara manamarika fa ny firenena japonais no mamatsy vola ny asa rehetra momba n'ity fananganana fodrafitrasa ara-pahasalamana ity araka ny fanadiadiana nataony Jao Mambenali solitena ny televizona malagasy any an-toerana. Irakaiky ny zavamisy sy ny fanosoana asa amin'ny Cherche Place Kabary ny ambassadeur Japon miasa sy moa eto Madagasikara. Tanjona tamin'ity fijidiana ity ny andrefesina sy anombanana ny vokotra azo taoreny fiaramiasa sy ny fanoanana nomen'ny gouvernemanta japonais. Fanefitra no nanoana ny gouvernemanta japonais arabola ny fanavaozana fodrafitrasa ao amin'ny hôpitaly. Ny tetika safarany dia ny fanarenana ny fanavaozana ny riana faroa ao amin'ny bâtiment C izay mampiantrano ny sapandara betiatri. Fanakambanana azy zany mazava be satria ny maternité moa zany reny sy ny zanaka sy ny zaza dia ao ambony ao zaza dia moramora amin'ilay reny zany mitondra ny zanany raha ohatra ka misy ilana recherche. Deuxième étage eo mahatratra any amin'ny 37 lits 38 lits mandray misy zany ny Natal misy les grands enfants la sécurité. Avancement de travaux any amin'ny 90 isanjato miakatra dia 90 isanjato. Nandritra ny fitsidiana dia nisy ihany koa ny fifampiresana tamin'ny talena hôpitaly vinavinany fiaramiasa amin'ny hoavy sy ny mety ho fanoanana vaovao ho an'ny Cherche Place Kabary. Naneo ny fahafam-pony tamin'ny kalitaony asa vita sy ny fandrosoan'ny tetikasa ny ambassadeur ny Japon nambarany fa manome fanentanana ny fitohizan'ny fiaramiasa eo amin'ny rontota ny vokotra hita ankehitriny. Oui, exactement. Parce que voalohany indrindra
satria hitanay fa voakarakara tsara ny hôpitaly taroa ny fiaramiasa nataonay. Maro ireo trano sy ny fototra-avitrasana vaozina sy natsangana tamin'ny alalan'ny fiaramiasa izay mbola mijoro sy ampiasaina hatramin'izao. Noho izany dia tena faly izay mahita ny finiavana sy ny ezika ataonareo amin'ny fikojakojana sy fitazonana azy ireny ho amin'ny toe-javitra tsara. Nisy ny fametrahana fehezam-boninkazo izay nataon'ny ambasadorny japonais nandritra ny fandalovany teto tamin'ny tsangam-batony izay naoriny japonais eo akaiky ny hôpitaly. Natanteraka hetsika fitsaboana maimaim-poana mikasika nisy Bungabe, nisy fitalavam-paritra ny fahasalamam-bahoaka Analanjorofo. Mahery ny 200 no kendrena isitraka izany fitsaboana maimaim-poana izany mandritra ity hetsika ity. Edira Mananjafy. Aretina manahirina sady mahamenatra ny fiarahamonina ny olona voan'ny Bungabe ka noho izay hoisy ny hetsika ho fitsaboana sy fandraisana an-tanana azy ireo ataon'ny fitoram-panjakana amin'ny alalan'ny fitalavam-paritra ny fahasalamam-bahoaka aty Analanjorofo. Efa nisy 20 no nahazo fitsaboana ka sitrana soamantsara aty amin'ny hôpitaly be ny Fenely West. Efa misy ihany koa ny fandaminana ho an'ireo distrika atao anatin'ny faritra Analanjorofo. Distrikta telo moa tafiditra anatin'izay ny distrikta ny Fenerivo, Vavatenina sy Soleranivongo no hoentina eto amin'ny hôpitaly be ny Fenely West no anatanterahana an'izay. Fa ho an'ny distrikta ny Mananara any an-toerana nisy koa ny fandidiana izay ho atomboka raha ny nanao any fanomezana fanafody be ny ministera ny fahasalamam-bahoaka miaraka amin'ny mpiara-monina hatramin'izay fitondrasana izay aretin'izay lasa mahamenatra ny fiarahamonina manimba ny toe-tsaingy ireo marary izay mitondra an'izay ka ankasitrana ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka sy ny mpiara-monina OMS izay nanome izay fafana anireto vahoakantsika izay mitentina 200 no eritreretina ho atao manomboka n'ity androandroany ity hatramin'ny 2027 no anatanterahana izay hazahoana ireto marary reto fa fahasalamana raha-roapolo no iraisina. Marina fa maimaim-poana avokoa ny fitsaboana atao an'ireo olona izay manana soditra-retina olona voan'ny Bungabe ity. No hamafisina tamy alalan'ny fametrahana komity sy ampanaramaso ny fivarotana fanafody tsy ara-dalàna nisy atao amin'ny distrika nisy Ambosary Atsimo. Nisy araka izany ny hetsika nataon'ireo tompon'andraikitra voakasika izany araka ny fampitam-baovao nisy Jean Baptiste solitena ny televiziona malagasy Ambosary Atsimo. Fotoana izao dia efa tafatsangana aty amin'ny distrikany Amboasary Atsimo ny komity izay hanaramaso ny fivarotam-panafody amidy eny an-tsena fa indrindra ireo fanafody saropady mety hiteraka zava-doza ny fihinanana izany afa-tsy ny mpiasan'ny fahasalamana irery ihany no afaka manome alalana amin'ny fihinanana azy aorian'ny fizahana fitiliana izay nataony toy ny fanafody tuberculose ankoatra ny fanafody fanabeazanaizana handrindrana ny fiainam-pianakaviana sy ny maro samihafa. Tafiditra ao anatin'ny andraikitsy ny komity mpanaramaso izay natsangana ity ihany koa ny fanaramaso ny fandraharahana ny fivarotana ireo fanafody sakafo izay misy mivarotra eny an-tsena. Nisy avy hatrany ny fidinana teny an-tsena taorian'ny fitsanganany ity komity ity mitsirihana ireo fanafody izay voarara ny fivarotany olotsotsa azy ireo ary nisy ihany koa ireo mpivarotra nahatsatsarana izany ka voatery nanangona ireo fanafody ireo komity nandritra izany mba hiarovana ny fahasalamam-bahoaka. Mbola ao anatin'ny fanentanana ho hiatrany taleparitry ny fahasalamam-bahoaka Anosy izao fidinana voalohany izao fa aorian'izao dia hiditra ao anatin'ny fampiharana ny lalàna ireo komity mpanaramaso ny fivarotam-panafody ho an'ireo izay mbola minia mivarotra ny fanafody sy ara-dalàna sy ny fanafody sakafo natokana ho an'ireo zaza izay tsasany tsy fanjarian-tsakafo. Natsangana izy ity en fait tombotsoa no entité anankitelo le vahoaka zay lombotsika an-tanà eto ny mpiasam-pahasalamana zay tena fototra mitokony kirakira azy dia ny autorité locale zay ao anatin'ny faninanany asa eto amin'ny district. Tsy vitany hoe mpiasam-pahasalamana ihany le ady amin'ny resaka vente illicite fa tsy maintsy approche multisectorielle ao anatiny. Misy ny fanafody zay gratuit omeny fanjakana tokony hipetraka any amin'ny CSP
ary tsy tokony hita eny amin'ny dépôt de médicament na même pharmacie agréé na métropole tsy misy azy ao Antananarivo dia tsy inona zay fa ireo fanafody iadina amin'ny Tazomoka, ireo fanafody iadina amin'ny BK. Tany apetroka dia tena toa dia niraofana eo ny fanafody gratuit zay tokony ho any amin'ny CSP. Nahitana ihany koa de planning familial, lot féminal le misy mena dia misy fotsy reny raofina daholo. Fa ankoatra ny fanagazana ireo fanafody tsy ara-dalàna amidy eny an-tsena dia nanentana hatrany ireo komity mba tsy hanohizan'ireo mpivarotra ny fivarotana izany ary nentanina ihany koa ireo mpivarotra sasany mba hiditra ao anatiny ara-dalàna ary indrindra mba ho toerana voatokana no hivarotana izany. Izay ny vaovao mahakasika ny ady amin'ny fivarotana fanafody tsy ara-dalàna fa any Toamasina ravan'ny polisy-pirenena any an-toerana ireo tambazotra mpivarotra rongony. Olona 3 nahiditra amponja vonjimaika momba n'ity raharaha fivarotana rongony ity raha ny fanadihadiana nataony Esther Savinasy eo amin'ny sariny Romiala Rakoto ary manana. Rongony 720 fatorana ny tratra ny polisy-pirenena teto Toamasina. Araka ny fanadihadiana nataon'ireo mpitandro ny filaminana dia avy any amin'ny commune rurale ny Fanandrana sy ny manodidina no mpamboly sy mpamokatra anireto zava-mahadomelina ireto ara-paritaka amidy eto Toamasina. Vidina valarivo Israel ariary ny fatorana iray avy anapotony ka amidy 5,000 ariary izany eto Toamasina hoy ny taleparitry ny filaminam-bahoaka Atsinanana ny commissaire divisionnaire Rakoto Arjona Faly. Izy io dia naharitratra ihany ny fikaroana natao satria nanomboka tany amin'ny fahenina ny volana Jona tany ho any no efa nanomboka nisy ny vokatra voalohany izay nahatratrarana 3 fototra teo amin'ny 3 kilo teo ny lanja zany rongony zany. Dia taorina izay moa zany dia mbola nitony fanadihadiana ary tamin'ny 11 ny volana Jona teo indray dia mbola nisy 134 fatorana indray no tratra. Izay région anankiray ihany izy io amin'ireo rongony roa avy any amin'ny manodidina ny Toamasina. Tafiditra tanteraka ao amin'ny fametrahana ny fandriampahalemana eto amin'ny tanànan'ny Toamasina sy ny manodidina ato anatin'ny faritra mihitsy dia tsy mitrahatra miasa ny polisy-pirenena mitady an'ireo atao hoe antony mahatonga ny tsy fandriampahalemana eto amin'ny tanànan'ny Toamasina. Manoloana izany dia nodorana avy hatrany niaraka tamin'ny vady tany ireto rongony ireto natolotra ny fampanoavana kosa ireo tratra ny varotra izany. Manentana ny olom-pirenena ny mpitandro filaminana hitoroka avy hatrany amin'ny fandokan-dalàna. Ny farana tamin'ity herinandro ity ilay tetikasa tranomboky ny fandriam-pahalemana tena nivon'ny sekoly maromaro teto Andrenivohitra nanana endrika fifaninanana ny tetikasa sangany tamin'izany ny EPP Andavamamba na tamin'ny fahavitrian'ny mpilatsaka Antsitrapo na tamin'ny fahavitrian'ireo mpianatra namonjy izany toerana izany. Nalsoa Randriamasinoro. Misy tranomboky ny fandriam-pahalemana misy 120 eto Antananarivo renivohitra. Voasafidy manokana ny EPP Andavamamba satria nahavita nampiakatra mpianatra be indrindra isan-kerinandro ary nanana taham-panatrehana 7 isan-jato ireo mpilatsaka Antsitrapo. Nakasitrana tamin'ity fotoana ity izany ezaka izany no sady nanamafisana ny fanatsarana ny sehatra ny fanabeazana. Nahafahana nampietsika mpilatsaka Antsitrapo misa 430 sy mpianatra 700 nandritra ny taom-pianarana ny tranomboky ny fandriam-pahalemana ary mbola hitohy amin'ny volana Septambra ho avy izao. Fa lalam-pirenena mirefy 20 kilometatra no vita fikojakojana izay mampitohy ny Sambava sy Andapa. Vahoaka maro any amin'ny commune manamorona ny lalam-pirenena iny no nanao rodobe ny fanometanana tamin'izay fikojakojana ny lalana izay. Mahitson Edi solitena ny televiziona malagasy Andapa no mitondra ny antsipriam-baovao. Mba isiroagna ny loza mety hitranga amin'igny lalam-pirenena RN3B igny izay mampitohy Sambava sy Andapa dia nanao rodobe andro ray kojakojana ny lalagna teo agnivon'ny distriktan'ny Andapa
ka komina telo no voakasika izany dia ny Andapa renivohitra, ny komina ambanivohitry Andrakata ary komina ambanivohitra Biloka Lukoho. Vatandehilahy sy vatambehivavy maro tonga nanatanteraka ny asa. Afentelo amity zay ny asa ilalagna ty. Ary vita tsara fô hitanao zay raha ny goudron ato maniry fô. Amizao ravoravo zay falina ampianareo amin'ny raha to tegna ravoravo zay arvogna anatanteraka zisika farany. Fô namaloha azy bola zay tamin'ny kominy Andrakata nagnano azy fô tany Masepatsy kominy Andrakata. Indrindra fô taxi moto. Fô zay laha amin'ny taxi brousse amin'ny tomobile amin'ny 504 na Mazda tsisy nagnano anankiray jusque niany. Manodidina eo amin'ny 20 kilometatra ny vita fagnadiovana tanteraka fa indrindra amin'ny fiolana sy amin'ny lalagna tery eo agnelagnelany Andapa sy Biloka Lukoho. Ka nisaotra ny vahoaka zay namaly ny antso ny avion agnivon'ny fiadiagna nisy olom-bahoaka. Raha nihita amin'ny ezaka nataony any tegna niezaka ny fokon'olo indrindra fa amin'ireny toerana tegna mampatahatra regny virage dangereux zegny dia natao zany fomba nanokafagna azy ka dia azo lazaigny fô fahombiazana tanteraka zany ny androany ka dia mankasitraka ny fokon'ologno jiaby zay nandray anjara. Tsara omarigny fa nandray anjara tamin'izao asa izao avokoa ireo sampandrara maro zay misy eto agnatin'ny distriktan'ny Andapa ary eo ihany koa ireo mpampiasa ity lalagna RN 3B ity. Eo amin'izay lafim-baovao izay miezaka hampifandray ireo komina mandrafitra ny distriktan'ny Antanambaomanapotsy ny solombavam-bahoaka any an-toerana mba tsy hisy komina mitoka-monina noho ny haratsin-dalana. Efa manomboka ny asa amin'izao fotoana izao ary sandaina menaka sy vary 30 kapoaka ary vola 5,000 ariary isan-kerinandro ireo hampiasa lalana ary miasa ao anatin'ny adiny 8 isanandro araka ny fanadihadiana nataony volony aina solitenan'ny televiziona malagasy Antanambaomanapotsy. Tao anatin'ny 2 volana 520 kilometatra amin'ny 520 kilometatra ny efa vita amin'ny asa fanamboaran-dalana mampitohy ny renivohitry ny komina Antanambaomanapotsy amin'ny komina Saivaza tafiditra tao anatin'ny ezaka ataon'ny solombavam-bahoaka Madagasikara na Antanambaomanapotsy tarika Jean-Michel tany am-piandohana 2 volana sy 2 herinandro ny asa sandaina vary 30 kapoaka menaka ary vola 5,000 ariary isan-kerinandro miasa ora valo fa vao 2 herinandro izay dia vary 10 taonina avy tamin'ny ministera mponina sy ny firaisan-kina no azo ka nampandehanana ny asa 20 isanandro no miasa ora 7 sandaina vary 10 kapoaka isanandro 50 kapoaka isan-kerinandro lalana vaovao telo no novakina mirefy 7 kilometatra ary ireto tetezana vita amin'ny akora fototra amin'ny toerana samihafa efa tonga eto amin'ny fokotanina Ambatobe komina Saivaza. Atreto ny fiara tao anatin'ny 2 herinandro falsahirana ireo mponina ao ireo ankizimbola tsy nahita fiara mihitsy ao koa ireo mbola tsy nitaingina mihitsy. Tany amin'ny taona 770 no farany nisy fiara 50 taona aty amin'ny fitondrany ny fanavaozana vao misy ny asa fanamboaran-dalana. Eto moa dia mankasitraka ny président Mikael fanavaozana azony zay mo targetra ny président avoazana aby zavatra rehetra. Dia sambany amin'ny andro fanavaozana zao koa hoe centre zany hoe azony tomobily Saivaza lalana ihany ny fampandrosoana ankitiny vahoaka ary magnamevana famoambokatra ary magnamevana fiainam-bidy mora dia mora ka mangataka ny fagnampiana tosika mba izay vahoaka. Tombanana amin'ny faran'ny volana Jolay no vita tanteraka ity lalana. Tsy diso anjara tamin'ny fanohanana ara-tsakafo avy amin'ny faritra Diana noho ny fankalazana fetim-pirenena teo ho an'ny fonja ao Ambanja. Niara-niasa tamin'ny aumônerie katolika de prison sy ny faritra ka nahafahana nanatanteraka izany hetsika izany. Kinis Bezandry solitenan'ny televiziona malagasy any an-toerana. Misa eninjato ireo voafonja ny sitraka sakafo ny asaramanitra avy tamin'ny faritra Diana ny andro ny 20 Jona 2024 tato amin'ny fonjany Ambanja.
etsika niarahan'ny faritra diana tamin'ny aumônerie catholique de prison ho fitsindrovana manokana ireo voafonja mba hifety toy ny malagasy rehetra. Natao zo voalohany indrindra fety pirenena androany fankalazana ny fahatsotapolo-tsota amby taogno niverena ny fahaleovantegna amin'ny firenetsika. Fety be zegny lazegny hoe asaramangy. Tsy atsika ivelan'ny fonja ihany no voakasiky zegny fa olo pirenena jiaby. Ny eo amin'ny fonja dia fagnabeazana, fagnaregnana mba impody milamigny olombagno amin'ny fiarahamonigny misy izy. Noho ny antony jiaby zay nanapa-kevitry ny chef de région ny fatry ny Diana fa omena sakafo ireo voafonja magneraka ny district amin'ny fatry ny Diana. Ka za no solon-tegna ny chef de région na ny fatry tonga eto Ambanja andeha hanatanteraka zegny asa zay miaraka amin'ny aumônerie ny katolika. Initiative ny chef de région izy io ary zay mpiara-miasa no magnatanteraka. Ka ny angataitsika mba iverigna fiarahamonigny milamigny ireo voafonja io mba tsy fitoerana mandrakizay. Faharoe ho maromaro ary fitahomagna namagna malala-tagnana amin'ny maha-olombelogno hagnampy ireo voafonja reo amin'ny ara-batagna sy amin'ny ara-pagnahy. Marina fa misy isan-taona ny manao izao etsika izao ato amin'ny fonjany Ambanja fa ny faritra Diana no nanao azy tamin'ity taona ity. Ankoatran'ireo mpitondra ara-panahy no tarihiny evêkan'ny diocèse-ny Ambanja sy ny mpitondra ara-drazana no tarihiny mpanjakabe ny Foko Sakalafabe Mazava dia teto ihany koa ireo manam-pahefana no tarihiny lehibe ny distrika nanatrika ny etsika. Eo amin'izay lafim-baovao izay anisany tsy diso anjara ihany koa tamin'ny fanamariana ny fety-pirenena 20 Jona lasa teo ny tao amin'ny distrikany Antananarivo Avaradrano andeha ho fitian'ny Serafine Rasoary malala amintsika ny akon'izay fankalazana izay. Tao anatin'ny filaminana firaisan-kina tanteraka no nentin'ny distrikany Antananarivo Avaradrano nankalaza ny 20 Jona fetin'ny folo alina sy ny faha 9 taona niverenan'ny fahaleovantena ka tetsy amin'ny commune Katikely Lafy no nanantanterahana izany tamin'ity taona ity izay notrony lehibe an'ny distrik ny solombavam-bahoaka ny ben'ny tanàna rehetra ireo sivily sy miaramila. Nosantarina tamin'ny fotoam-pivavahana teto ny lanonana fisafonany anditafika na rahana matso lehibe izay nitarihan'ny gendarmerie pirenena sy ireo hery-velona rehetra nandray anjara. Izay ny vaovao mahakasika ny akon'ny fankalazana fety-pirenena tany Antananarivo Avaradrano. Lafim-baovao hafa natolotry ny Bianco ireo mpandraharahany fonja ao Fianaratsoa ny mari-pakasitrahana feno ho azy ireo satria afaka tamin'ny ady amin'ny kolokolo ny fonja. Vita ihany koa ny famindram-pitantanana teo amin'ny taleny fandraharahany fonja any an-toerana. Angelo Randrianomanana asolotena ny televizina malagasy ao Fianaratsoa. Be akazondrany Fianaratsoa afaka miady amin'ny kolikoly natolotry ny Bianco azy ireo ny mari-pakasitrahana fonja manana tombony amin'ny fananana ny tompam-pamokarana ao Andonaka ho fanampiana ny sakafon'ny voafonja ary miara-miasa feno amin'ny mpiara-miombonatoka ho fanatsarana ny kalitaon'ny foto-drafitrasa sy ny fiahina ara-tsosialin'ny voafonja. Ireo rehetra ireo ho tohizana sy havaozana hoy ramatoa ny taleny fandrarahana ny fonja ny inspektera Ratalata Jean d'Arc raha nandray ny toeran'ny vaovao hitantana ity sehatra iray ity ny tenany. Ataony hoe resaka hoe fampianarana ireo voafonja, fampiofanana, hotohizana izay ezaka efa ataony lehibe ny fonja ao ary ho velarina amin'ireo mpiara-miombonatoka izay efa misy ary efa maro no miara-miasa mavitsika amin'ny fonja io ka dia izay anisan'ny asa hotohizana. Vita rika izany ny famindram-pitantanana teo aminy sy ny tale teo aloha nitoy tamin'ny fametrana fisondrotana galona ho azy folo mianada farany manana voafonja 1,700 ny fonja akazondrany Fianaratsoa.
Naharitra roa andro ny hetsika manokana niarahana tamin'ny centre fiscal sy statistika izay hetsika natao mba hampidirana ireo mpandraharaha amin'ny sehatra tsaratsara kokoa. Misy 700 ireo mpandraharaha nisitraka izany ka ny 320 dia nahazo karatra statistika tamin'ny alalan'ny hetsika niarahana tamin'ny PIC 3 sy ny commune mba ahafahana manatsara ny fampidiram-bola ao anatin'ny kitapom-bola ny commune ny Vondrozo. Fanampanazavana ho tateriny Saïd Tsiverlaza solitena ny televizona malagasy any an-toerana. Mbola maro amin'ireo mpandraharaha ato anatin'ny distriktan'ny Vondrozo no mbola sy tafiditra anaty sehatra ara-dalàna. Ka antony manokana nanosika ny PIC 3 sy ny commune Ambonivohitra Vondrozo nitady fiara-miasa amin'ny mpandraharahany etra sy ny statistika. Nanao hesika manokana nandritra ny 2 andro teto Vondrozo mba ahafahana mampiditra azy ireo anaty sehatra ara-dalàna. Nisy ny fanentanana tamin'ny alalan'ny fidinana ifotony nataon'ireo tompon'andraikitra. Teo ihany koa ny fandraisana ireo izay maniry hiditra amin'ny sehatra sarasara kokoa. Hitantsika fa somary mbola marisarisa ihany izy hatram'izay efa hita ihany fiovana. Ny ampianaina dia hiasa rahatrany ny fandraisana ndraiky sy ny mpandraharaha mba handray vidy andraikitra amin'ny fataovan-ketra. Eto koa zay dia mangavo ny commune mba hanetana ihany koa mifanataka ny vola miditra amin'ity etra statistique dia ny ampahany be indrindra 520% dia mizany ny commune. Ny ambin'izay dia miparitra. Izany zany dia anisan'ny fototsy fidiram-bola ny commune Zakabe miresaka etra statistika. Nahatratra 700 ireo mpandraharaha nisitraka izany raha 350 kosa no efa nahazo ny karatra statistika. Raha ny nambaran'ny tompon'andraikitra dia ho averina amin'ny commune avokoa ireo karatra avoaka aorian'izao esika izao. Lafombaovao hafa nanatanteraka atrikasa eo amin'ny sehatra ifampidiana maharitra ny seny any Ambovombeandroy izay notariny tale-kabinetra ny seny Foibe niaraka tamin'ireo mpisehatra amin'ny fifidianana any an-toerana. Natao izao ho fiaraha-manohy sy fifanakalozana izay efa natomboka mikasika ny zotra mpifidianana sy ny fiaraha-mijery ny fomba anatanterahana ny fanavozana manontolo ny lisitry ny mpifidy ary fampandraisana anjara ireo mpisehatra rehetra amin'ny asa fanavozana manontolo ny lisitry ny mpifidy hoy Joa Marcelin solitena ny televizona malagasy any an-toerana. Miroso amin'ny fanavaozana manontolo ny lisitry ny mpifidy manerana nosy ny seny mba hananana lisitra madio sy mangarahara araka ny lalàna sy ekeny daholobe. Ho fanatratrarana izany dia manatanteraka atsikasa sehatra ifampidiniana maharitra ny seny isaky ny distrika. Ho aneto Ambovombeandroy dia samy tonga naneho hevitra sy nametra-panontaniana avokoa ireo solitenan'ny sampandraharaha misehatra amin'ny fifidianana. Tsika zao zany araka ny didim-panjakana izay nivoaka dia manao ilay refonte totale amin'ny fifidianana. Ka ny fomba fiasan'ny seny zany dia mba ahafahantsika manatratra misy mpifidianana marina dia napetraka ilay sehatra maharitra fampidinena. Io zany no andraisan'ny mpanao politika, société civile andraikitra mba isiany fanaramaso, isiany fangarahana mba hatratrarantsika n'ilay tanjona mametraka lisy mpifidianana marina ekeny rehetra. Nitarana ireo sofokotany teto fa raha miisa 900 ireo mpifidy voasoratra dia 500 no avoakany seny ka mahatonga ny olona sasany tsy tafiditra anaty lisitry ny mpifidy. No amafisany tale-kabinetra ny seny fa zony tsirairay ny manaramaso ny anarany ary mitaky ny hanorotana azy raha sanatriaka mbola tsy voasoratra.
izay no antony andefasana lisitra vonjomaika eny amin'ny fokotany mialohany hamoana ny lisitra tena izy. Araka ny lalan-tsaina nampitaina tamintsika teo fotoana zao ijoroan'ny tsirairay manaramaso, ijoroan'ny tsirairay manamarina rehefa tonga ny fotoana anaovantsika n'ilay fanisana ny mpifidy dia entanina ny tsirairay zany mba hisitraka izay zony zay satria zony ny manaramaso na voasoratra izy na tsy voasoratra ary zony ny mitaky ny anoratana ny tenany anatin'ny tsy mpifidiana. Natao moa izao dia mba hampandraisana anjara ireo mpisehatra rehetra amin'ny asa fanavaozana manontolo ny lisitry ny mpifidy fa indrindra ny vahoaka eny fotony. Vaovao eo amin'ny sehatry ny fanabeazana tsy maintsy hotohizana ny asa fanamboarana trano-tsekoly any amin'ny Soegesh Ambodibonara sisy koa ny Ambilobe hoy ny lehibe ny faritra Diana raha nitsidika io komina io ny tenany sy ireo tompona andraiki-panjakana voakasika mahakasika an'izay. Marina fa niato nandritra ny 4 taona ny asa fanamboarana noho ny antony maro. Nanao fanadiadiana mahakasika an'izay Ramanandaza Alain Ohisa Judikaela soltena ny televizona malagasy any antoerana. Mbola ity sekoly efa tonta ity ihany no ianaran'ireo mpianatra amin'ny sekoly CEG Mpasivelogno komina ambanivohitra na Ambodibonara nefa efa nisy sekoly vaovao namboarina ny janogno zo ary tsy vita hatramin'ny farany. Tonga tany antoerana ny lehibe ny faritra nahita ny raha niaignan'ireo mpianatra ka nandray fanapahan-kevitra avy hatrany. Ity dia misy fanamboarana sekoly zay nataony faritra ka niato ty fanamboarana sekoly ty moa zay tsy haitsika ino ny antony fa rehefa tonga ty zany nanao fidina fo dia tena hita fa mampalahelo le mpianatra malagasy dia nandrapa-makevatra zany tena nefa dia amboarina enjena faranzaingana tsy maintsy vita alohany taom-pianarana manaraka zany tia amizay ankizy ireo tsy mianatra amin'ny école ratsy fa mba mity zany mianatra. Ny taogno nagnamboarana ity sekoly ty ihany dia efa nijanogno ny mpanamboatra azy zay hita fa somary lavalava sy maventiventy ihany izy ity. Tany tamin'ny taona 2022 raha tsy diso zany amin'ny 25 metre ny alavany 750 zegny ampovo manana efitra telo ary koma zegny hitatsika fa misy bureau mitaniatsekoly ato ambany. Asariky ny ray aman-dreny amerigny ny zanany hianatra ao antoerana sady agnadoso fahasahiranany ihany koa ny fahavitany ity sekoly CEG ny Ampasivelogno agnatin'ny kominy Ambodibonara vaovao ity. Notontosaina tao andapa ny atrikasa fampitoviana fomba fiasa sy ny fanamafisana ny fahaiza-manao ho an'ireo mpikambana misehatra amin'ny tambazotra fiarovana ny zaza tsy ampitaona any amin'ny distrika nisy Andapa. Nanatrika an'izay atrikasa izay tany antoerana Mahison Edy hitatitra ny vaovao. Teto amin'ny komina ambonivohitry ny Andapa ny atrikasa fankamafisana fahaiza-manao ho an'ireo mpisehatra rehetra agnatin'ny tambanjotra miaro ny zaza tsy ampitaona mahakasiky ny eritseritra matetipitranga eo anivon'ny sekoly. Tolotagnana natao ho an'ny mpanabe ihany koa moa ity hetsika ity satria ny zaza tsy tombololo araiky ka ny tanjony dia mba ahafahana mampihegny ny eritseritra matetipitranga eo anivon'ny sekoly na ny zaza zany na ny mpanabe. Ny tanjony ity atrikasa natao androany ty mba ahafahantsika mampihegny regny trangina eritseritra matetiky pisehny anivon'ny sekoly na eritseritra mavoa zaza na eritseritra mavoa ny mpanabe ihany koa ary indrindrandrindra ahafahantsika magnatsara ny fandraisana antagna ohatra misy ny trangana eritseritra zay indrindrandrindra hitovy ihany koa ny fahafantarany mpianjaitra rehetrarehetra makasika ny voalazany lalàna tsy ny tokony atao ohatra misy zay trangana eritseritra zay ka tafiditra agnatin'ny fagnamarignantsika ny revolonankizy ity tranga ty natao teto Andapa androany ny makasiky ny Andapa fa ny district rehetra agnatin'ny faritra Sava no voakasiky ty raha ty agnisan'izay moa ny fanaovantsika ny concours ho an'ny fahaiza-manao ny zaza makasiky zay eritseritra zay. Ny fiteleovam-paritra ny pona sy ny firaisan-kina Sava no topomarika amin'izao hetsika izao niarahana tamin'ireo mpiara-mombonantoka ny Save the Children.
Maro ireo mpianatra liana amin'ny fiofanana momba ny famokarana angovo azo avaozina any amin'ny district nisy Toliara. Nisy arak'izany varavarana misokatra ho fampahafantarana bebe kokoa ireo fikarohana azo avy amin'ny angovo amin'ny herin'ny masoandro. Violette Kotormanana eo amin'ny sariny John Henry. Varavarana misokatra nahitana ireo trano evan'ireo orinasa izay nanazava sy nampiratiana ireo fitaovana mandeha amin'ny alalan'ny herin'ny masoandro no nampahafantarana ny tetika asa afara na projet holistique pour l'accès aux énergies renouvelables via les entreprises et la formation. Izay ahitana ny formation des techniciens en système solaire photovoltaïque. Izay notanterahana teo amin'ny lycée technique professionnel Toliara ny talata maraina. Izay fiaraha-miasa amin'ny ministera ny fampianarana teknika sy ny fifanana arak'asa sy ny ministera ny angovo sy ny akoranafo izay mitazy ingénieur miisa 520 isa-taona ary ireo orinasa mandray an-tanana ireo mpianatra mpiofana. Anatin'ny valovolana no faharetan'ny fiofanana ka ny 700 ny fiofanana no tanterahana any an-tsekoly fa ny 100 kosa dia fampiharana avy hatrany any amin'ireo orinasa miara miombonantoka. Sorana fitondram-panjakana sy ny ministerany fampianarana teknika sy fifanana arak'asa ary ny ministerany angovo izay miahy izao hetsika ny tanterahana androany izao. Izao hetsika izao dia tombony ho an'ireo zanakitsika satria mandrisika an'izy ireo mba hisehatra bebe kokoa anatin'ny angovo azo avaozina na énergie renouvelable. Zay no natao mba tsy sy ny mpianatra vita ny fianarana formation dia lasa chômeur fa ny mpianatra izay mivoaka ato amin'ny TSFSPV zany dia niezana mba ho ampidirina mivantana any amin'ireny entreprise izay partenaire miara-miasa amin'ny ao anatin'izao formation TSFSPV zao. Ireo zazo ireo zany ho an'ny anka manokana anisany nandray mpianatra zany hatreto aloha mpianatra efa 12 mpianatra miraisina natritran'izay promotion anankiroa zay, 7 tamin'ny promotion voalohany ary 5 tamin'ny promotion amin'izao fotoana izao io dia ary anisany tena nanampy an'ny anka indrindra zany ao amin'ny resaka exploitation et maintenance an'ireo sitina ireo any ambanivohitra zany. Mitaka ny fampiasana ny angovo azo avaozina ity tetikasa ity no ny fahananatsika ny herin'ny masoandro ka afaka anaovana ny angovo azo avaozina ho fampandrosoana ny fangitra sy ny firenena sy fanomezana asa ny tanora ary miaro ny tontolo iainana. Hiova ho antoko politika ny fikambanana Zagasy raha nambaran'ny filoha-pitarika nandritra ny valandresaka ny arahany tamin'ny mpanao gazety. Ampy ny sitomana lesona nanovozana traikefa ny 10 taona nijoroany ity fikambanana ity raha ny fanambarany. Olivier Andriambololo-Mihaja eo amin'ny sariny Haja Razafy ny piasa. 10 taona ny ompanana tao anatin'ny sehatra sosialy fifampitsimbinana fanohanana ny tanora ny fikambanana Zagasy tany amin'ny taona 2024 izy niorina. 10 taona nahafana ny sintona lesona nahazoana traikefa ka vinan'ny mpitarika ny hamadika ny fikambanana ho antoko politika amin'izao fotoana izao. Zay angamba mampiavaka anay satria ny ankamaroany antoko dia tsy nandalo an'izay fa tonga dia nijoro dia lasa antoko. Tsy nandalo zay ataontsika hoe mianga anatina fikambanana nakatraikefa nitety faritany dia zay vao nipetraka ho antoko politika. Raha ny fijery ny fikambanana ny raharam-pirenena ankehitriny kosa indray dia mandeha ary mizotra araka ny tokony ho izy sy ny fiainam-pirenena indrindra ny lafiny ara-tsosialy. Hitanay soritra fa mizotra makany aloha ny tanany fanavozana amin'izao fotoana izao amin'izay famalina filany gasy maika zay amin'ny zavatra hitantsika ambara sy ataony fitondrana fanavozana amin'izao fotoana izao raha tsy hijeritsika ny fijerena fonctionnaire ny fanamboaran-dalana ny vidim-piainana zay ataontsika hoe somary voatazona fa tsy dia nahitana zay fiakaran'izay. Etsekilany dia iroso amin'ny fakakevitra any amin'ny faritra ny fikambanana manodidina ny foto-kevitra ijoroany dia ny fametrahana faritany mizakatena eo ihany koa ny fihainoana ny feon'ny mpikambana mikasika ireo filana maika. Ankoatr'izay dia namarika izao fa 10 taona izao ihany koa ny hetsika ara-kolotsaina ny ara-panatanjahantena.
Anisany nankalaza ny soka baravarana izay kolotsaina malagasy ny mpanjaka sy ny manantany monina any Bealanana izay andro iravoravoana iarana amin'ny fokon'olona taorian'ny fisaonana sy fifadiana nandritra ny iray volana. Vita soamantsara izany ka izany no anaovana lanonana amin'ny antsa sy ny dihy arahin-java-maneno noho ny fahafahana indray hiverina noho ny asany. Ando faniry eo amin'ny sarin'ny Sharabarzona Antonio no anarahantsika an'izay. Andro firavoravoana, fangataham-pitahiana sy joro ny soka baravarana, fomba malagasy ataon'ny ampanjaka sakalava monina aty amin'ny foko tsy mihety. Raha ny teto Bealanana manokana dia anisany nankalaza izany teo amin'ny doany anivo ny 20 Jona 2024 daty voatondro iraisan'ny faritra hafa izay manao ity fomba ity. Nandritra izany dia nisy ny antsa sy dihy arahin-java-maneno isan-karazany. Indray isan-taona no anaovana izany noho ny fahasoavana ka mbola velonaina afaka manohy ny asa amin'ny fanasoavana ny fiarahamonina taorian'ny fisaonana nandritra ny iray volana. Agnatin'ny fanjava raiky volampady misaona zany ny ampanjaka, misaona ny saha, tsy mahazo mangataka, tsy mahazo mampiasa mampitoto sahany. Ke miravoravo vatana zany hoe ohatran'ny bonane ny ampanjaka zany ny androny ihany ty. Miravoravo tsy ny gadra, tsy ny l'hôpitaly, tsy ny hila, niaraka falifaly amin'ny fokon'ologno. Io raha fatao isan-taogno. Mbola mbita lahe, tody raha ravoagna, zany ny antony anaovagna soka baravarana. Manomboko niany zany tsy miribeky baravarana ko tsy agny mo 2 juin taogno avo koa. Tsara ihany koa ny mampahafantatra fa ny ampanjaka dia tsy mijanona amin'ny fanandratana ny kolotsaina ihany fa mandray anjara ihany koa amin'ny asa fampandrosoana ny tanàna sy fandaminana ny fiarahamonina. Ny 13 sy ny 14 Jona teo nanaovana atrikasa fampifanana ireo mpanakanto any amin'ny faritra Menabe mba hoentina mampiroborobo ity sehatra ity. Hetsika izay teo ambany fiakian'ny fitalevam-patry ny serasera sy ny kolotsaina any Menabe. Mitatitra ny Antsipriam-baovao Mahentina Hantry sy Kasimo Charles solitenan'ny televizana malagasy any Morindava. Tafiditra ao anatin'ny politika ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina ny fampiroboroboana ny sehatry ny kanto sy ny zavakanto amin'ny alalan'ny fanamafisana ny fahaiza-manao ireo mpanakanto. Ho fanatanterahana izany nisy ny fiofanana naharitra nandritra ny 2 andro no karakaray ny talepatry ny serasera sy ny kolotsaina Menabe fiarah-miasa teo anivon'ny centre écotourisme Menabe sy ny Orange Solidarité. Izay iarahana amin'ny zoky Njava Monica izay piofana zay andreto mpanakanto reto. Programanasa ny ministera serasera sy ny kolotsaina ny fanandratana andreo talenta andreo tanora eran'ny Madagasikara anisan'izay nato agnatin'ny faritra Menabe ka dia isorana ny fiarah-miasa dia zay mba fizarako traikefa am'izay zavatra traikefa fananako zay hitako avy any hatram'izay zany eran'izao tontolo zao nandeha foana nanao fampisehoana nanao mozika dia zay zavatra kely azoko zay ananako zay mba tiako hozaraina amin'ny artista gasy amin'ny mpanakanto malagasy. Nivantoka indrindra tamin'ny fizarana traikefa sy teknika hanampiana ireo mpanakanto tsirairay mba hisongadinan'izy ireo ity fiofanana ity. Ny tombo le traikefa nomena anay amin'izao fotoana zao zany ka tena misaotra azy bevata tena makasitraka azy amin'izao fiofanana zay formation zay napetrakiny taminay zay artista eto Menabe. Makasitraka lehibe ho azo manokana zay satria maro ny zavatra hitanay sy ny tombotsoa nivoizinay tao anamin'ny arahanay miofana tanàna tao amin'ny zavatra rehetra zay tsy ampy taty aminay. Ohatsohatran'izay zany ny zavatra ilana aby zany le formation natena teo fa tena isorana bevata zany nisy an'ity hetsika manokana ity. Zavatra ny hitako tao aloha zany tena nanampy bebe kokoa amin'le fianarana feo zany nahazo tombotsoa izay kambana ao amin'ny baky amin'ity fiofanana ity. Ho fanamariana ny vokatra azo isy ny seho an-tsehatra ho tanterahin'izy ireto miaraka amin'ny mpanakanto Monica Njava amin'ny 17 ny volana Jona ho avy izao eto Morindava.
Zany hoe homalina natanterana izay hetsika ara-kolotsaina tany amin'ny faritra mena be izay. Dia izay koa no mamarana ny vaovao an-tsary ny televiziona malagasy ankasitrahana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany veloma tompoko.